androany kosa no nanatanterana tamin'ny fomba ofisialy sy ny famoahana ny andiana mpianatra eo anivon'ny sekoly Masindamisely etsy Parbe nisarotra ny anarana rondro sy fitsahandroro ireto mpianatra ireto ny Premier ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Roger no raipia azy ireo. Androany no tanterana ny famoahana ireo mpianatra eo amin'ny kilasy famaranana eo anivon'ny sekoly Masindamisely Parbe izay nahitana andiany roa, ao ny andiany fatsadroro sy ny andiany rondro. Ny Premier ministre lehibe ny gouvernement izay efa nianatra ihany koa teto anivon'ny sekoly Masindamisely Parbe no raipia ireo andiany roa ireo. Nosoritany ny mahazava-dehibe ny fampianarana izay hoentin'ireo jesuita amin'ity toerana ity. No tsy ahivy ny mahazava-dehibe ny fampianarana sy ny fanabeazana ka nambarany fa tokony akambana ny hery mba anana ny hoavy tsara trano ny sehatry ny fampianarana ny ankizy malagasy. Midika enina moa ny hoe fatsadroro izay entina rezana fa miavaka ny olona iray, miavaka ara-pahalalana, ara-pahaindrena sy ara-panahy. Sy ny rondro mamony zava-maniry tsiro izy tsy ahitana raviny ihany koa ary afaka maniry naiza na dia tsy misy rano sy orana loatra azy ary ny antony novidinay ny anarana hoe rondro dia noho ny soentiny maro sy ny hevitra maro fonosana. Voalohany dia ampiasain'ny fanafody izy manafaka ny ratra sy ny didy, manasitrana aretin-kibo ary manadio faritra mba ho azo sotroina. Ny fotoan'androany dia natao ihany koa mba hitsofandrano ireo mpianatra izay anala ny fanadinana baccalauréat ireo. Mbola ho lava lalana alehanareo, mbola ho sarotra ka bon voyage, bon courage ho ny rantarika mahaleo zay satria efa tsara sy ampy vatsy ianareo mandao ity kolejy mamitsika ity. Ny filohan'ny filakevitry ny Ray aman-dreny dia nanambara fa tsy tanjona ny fahazahoana ny baccalauréat fa dingana iray idirana amin'ny ambony kokoa. Ireo mpianatra ireo dia voalaza fa vonina ny hiatrikady, vonina ny hiatrika ny fanadinam-panjakana satria dia efa voasedra. No tanterana tamin'ity fotoana ity ihany koa moa ny famindranan'ny faneva teo amin'ireo andiany roa ireo sy ny andiany zandriny.